vavaka fiavenana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo vavaka fiavenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahabe Salama mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toriteny sy fampahelezana vavaka fiavenana sambatra izay mbola mihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravara mialohan'ny fiavenana amin'ny alina maso mba isaisaiko ny teninao vavaka fiavenana Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vamalany ny anantsika amin'izao fotoanana izao dia fahaly be tena ko miarabanao tonga soma tsara indray eto amin'izao fandarantsika vavaka fiavenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny isa tokantrano isambatan'olona ry izy mianakavy tonga sondrayntsika tsirairay avy dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy raha androana fa tonga miaraka aminay dia tetena aminay sendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao eto halleloia misy afatra tian'Andriamanitra horenao eto ka dia maharetatra amin'ny farany mijerehatra amin'ny farany fa tsy fatianaka koa ianao raha mba miaro tolokirata indray sasany miaraka aminay eto raha ela indrindra dia fahasoavan'Andriamanitra ny anendrika ny fiainanao amin'isa tokantrano isambatan'olona fiadanan'i Kristy hanapaka anatin'ny tokantranontsika dia tahiny Jesosy halleloia mino zatra rehetra aloha androantsika hivavaka metraka fotoana mpiaratan'Andriamanitra ka andao vanisotsika ny anabavintsika neny Charline izy hivavaka metraka fotoana mpiaratan'Andriamanitra dia aventsika hanao ny fandarana ny tompo neny Charline hanao ny fitenenana sitraka ny amin'ny fitenenana pastera malala anjara indray amin'ny teo voalohan'ny taona 2024 izao koa atolotra n'Andriamanitra ny voninahitra avy indrindra sy ny fiderana ary ny tera sy ny lasa alleluia oka isika hivavaka i Jehovah Andriamanitra ray masina avy indrindra any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra betsaka Jehovah ny fitantananao ny tontolo andronay ary mbola misaotra mankasitraka fitantananao ny rivanay ka natratrarana izao fitoam-bavaka amin'ity alina ity izao manasanao se Jehovah amin'izao fiaraham-bavaka izao ary mangataka ny fanatrianao ihany koa raiso anjara raiso an-tanana Jesosy ny fandarana rehetra izay atao amin'ity alina ity dia tantany sy tahio ny connexion rehetra ary rotsainy fanamasinao ny tsirairay avy izay rehetra mandray anjara indrindra pastera izay amelabelatra amin'ny toriteny izay atao avy eo tahio koa Jesosy ireo izay rehetra maniratra ohatran'izao fotoam-bavaka izao mbola ny an-dalana any dia ho tonga soa tafahoana soa eto dia ny fahasoavanao ane hirotsaka aminay tsirairay avy ka ny asany devoly sy ny firongony dia tsy anankely tsy anam-pahefana tsy hatanteraka ninina eto amin'ity alina ity saotra mankasitraka indrindra Jesosy eo alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra Charline talata izay vavaka mampezany entinao zay dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana any amaly fitianao
mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Miarabantsika rehetra ray sy nitsodrano ary dia ifampiarahantsika rehefa avy eo. Ny mpitsodranotsika anao dia misalama fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahaenina no tsodranotsika anao. Salamo fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy sy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho aho, ny voafaritra ho anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara ho. Halleloia. Amen. Dia tenenao amin'ny tenanao zany androany hoe za manana anjara tsara, manandova tsara ary ny anjarako dia maharitra. Halleloia. Dia Jehovah mihitsy no anjaranao. Dia ho tahin'ny tompo ary santsotrano zany Erika France, Rosemina France, Tsiramboramela France, Mesopianjana, Arabie Saoudite, Nana Maitso Italie, Etoto Noeline France, Marie-Jo États-Unis, Aingodina Solo France, Hortensina Koweït, Marina Tianaka France, dia tonga soa Bersava Koweït, Yama Koweït, Iaina France, mitadotapaka ny fandarantsika azafady. Rantan'ny Marisalina Madagasikara, Artisanal de Madagascar France, Aingodina Rodriguez Arabie Saoudite, Someva France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Antra Clarisy Madagasikara, Razana Soa Sylvie Koweït, Fabiorano Menjanahary Koweït, Kadaka France, Lovletina France, tonga soa Asin'ny Apôstôly Madagasikara, Rodriguez Arabie Saoudite, Bersava Koweït. Asivo réaction kely fa mitadotapaka ny fandarantsika azafady, elaela indray sy nisy an'izay fa mitady isy an'izay indray. Jesosy Mpandresy Madagasikara, tozy Jesosy Manakizay Allemagne, Artisanay Madagasikara, Someva France. Bekara kely le réaction fa mitadotapaka ny fandarantsika azafady, mitadotapaka ny fandarana azafady. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy tapaka io. Alléluia. Thierry Berthelot, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Et Artisanat de Madagascar, France. Thierry Berthelot, France, coup. Marie-Jo États-Unis. Bekarkel les réactions antika. Fa tena mitadotapaka sady ny fandarana. Miliara André Malala, Allemagne. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Zay no ela. Inona no fahasoavan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra taminao androany. Za rehefa nanisy fahasoavan'Andriamanitra nafinaritra kely anazy dia tantaraiko anareo. Tahiny tompo antony Suzel. Ny ao matetika ny fijona vavolombelona fa dia miodikodina eo amin'ny resaka vadinasa anay dia araka ny teniko tamin'izay varotra tomobily zay dia matetika miodikodina foana satria eo foana nanenon'Andriamanitra ny voninahiny. Misy fiarakodia zay zany ravana tsy nisy zavatra tokony amboarina tamin'ilay izy. Dia zahako ihany aloha niezaka ihany zany za namboamboatra kely izy arak'izay mba fahalalana kely dia kely mba hananako. Dia nataoko ilay izy dia tsy nety. Dia ozy aho hoe mantsy amampinina hoe ohatran'ny leobe anteo fa aleo to dia amidy amin'izao io ilay amidy mora. Dia ozy mampinina hoe zany ve aleo aloha jerena zareo lananenina. Dia ozy ka mbola tantara be ho any alanenina amin'io fa mbola za mieritreritra mbola anona. Dia navela teo ilay izy nanomboka tamin'ny lakamisy. Nanomboka tamin'ny lakamisy angamba izy iny na zoma dia navela teo. Dia omaly amin'izay nivavaka ohatran'izany tsy hoe mivavaka ho an'ilay tomobile fa nivavaka ohatran'ny mivavaka alohan'ny atory rehetrarehetra ireny. Dia teo am-pivavahana teo dia mahita sarina ao anaty fahitanao mahita sarina piesy kely zay. Piesy kely ohatran'ity ngezangeza kokoa n'ity sarina stylo ity ilay izy. Dia tsy azoko mihitsy ao anaty vavaka ao dia mahita an'io sarina piesy io. Dia azoko tsy ilay zavatra ohatr'izao anaty tomobile hitako hena nandalo tao anaty saiko anaty. Tsara ilay manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tena tsara io manakina fiainana amin'Andriamanitra io ravana malala. Rehefa mba manana olana ohatr'izany ianao ka sarotra aminao ny hivoaka amin'izy na ndana eto mivavaka. Fa eo am-pivavahana eo dia za mivavaka za tsy nieritreritra ny tomobile satria efa za tamin'ny zoma zany fa za koa omaly mivavaka handeha atory. Dia rehefa mivavaka handeha atory dia ohatry nandalo anaty saiko sarina piesy kely io. Dia vita ny vavaka dia natory moa
de androan'izay fo de misy namana zay mantsy mécanicien dia aty aminay aty de natsoka izy namboatra tôbily hafa zany nasika amboarina fa rehefa tonga tao hoe teneniko izy hoe vérifie hoe le zavatra ohatr'izao amin'ny tômôbila rery de vo vérifie le izy de nesorony avany le pièce de iny le pièce le sendra nandalo tanatin'ny saiko tamin'ny vavaka iny fa navoaka nany teo izy mila soloina de hitanareo zany tsy nitady zavatra be dehibe zany hoe vana daholo ny rehetrarehetra sy ny sisa fa iny le pièce kely sendra nandalo tanatin'ny saiko tanatin'ny zavavaka iny navoakany avy hoe tiany soloina eny aro lasa lizy andra kely zany tsisy dika tonga de azo to de hita tsy nitady zavatra be dehibe tsy nila ninina ny tedavana an'izy fa tena hoe tonga de io le izy de nisoloina lizy de nety tena ozy hoe etsoko afombelona kosa tia Jehova satria raha ny tena marina de miantso olona anankiray mihitsy de mitondra masinina de verifiena ampiasaina ny resaka elektrônika sy ny sisa mitady hoe inona le zavatra tsy mety amin'ity zavatra ty fa ila izy hita tao anaty vavaka zay mahatonga anao ny tena hoe tsy tongatonga fotsiny eto ianao io fa ianao ao anatiny ianao manaraka vavaka iny aravana ao anatiny ianao mianontoro teny io na anatiny ianao mivavaka io misy zavatra azon'Andriamanitra teo fa tena tonga atao an-tsaiko aloha izy tena variana fotsiny aho hoe tsy indray mandeha mantsy izy io mitranga amiko fa tsy indray mandeha fa mety efa mivitsivitsy fa le mahazo hitako tena nazava be tamiko mihitsy le zavatra tena hoe Jesosy andeha hivavaka rereo za alohany atory fa mety zavatra hafa indray ampahitanao anahy alleloia fa mivavaha foana rehefa atory mivavaha rehefa alohany atory mivavaha rehefa mifo fa na teny zavatra ataonao mandritra ny journée ary azon'Andriamanitra atao tonga an-tsainao rehefa mivavaka tamin'iza taloha teneniko anareo za tany Madagasikara taloha de rehefa mivavaka zany am'zany tena fiseroako an'Andriamanitra tena nanana fotoana mivavahana ela be ary olom-bavaka be mihitsy aho zany tamin'izany ary iza taloha fo amin'ny 3 maraina mivavaka isan'andro na amin'ny 4 farafahatarany de mivavaka hatramin'ny 7 maraina hatramin'ny 9 maraina zany mivavaka adiny 3 adiny 4 isan'andro taloha fa teneniko anareo eo am-pivavahana eo zany amin'ny asako zany eo am-pivavahana eo de mivavaka de misy fotoana to de mandray telefôna de mandefa message olona de iny olona mihitsy ke tokony andefasako message de tonga iny olona izy de misy zavatra ohatrany hoe Andriamanitra miteny hoe tia antso ty mety amin'ity olona ty zavatra ty ataonao amin'ity fa tsara ny mivavaka etike tenenanao zany apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainana mba olombavaka fa ny olombavaka tena tsy very mandeha ary tena tahin'ny tompo ry havana zay ny fizona vavombelako tsy haiko raha misy azonao ambara ihany koa ny amin'ny côté anao fa za de teny aminao hoe andaotsika ihira atolotra antsika mpitiavana be ty hira ty izy ty moa hira efa ela be mihitsy izy ty no mba nataony mampionona fa tsy de mandeha izy ty ary tsy de nalefa tsy de misy hoe clip tsy de nisy fotoana hoe lancena an'le sy nandefasina nisy foana fa mba atolotra mpitiavana be atsika ty hira ty ao anatin'ity hira ty zany nareo afaka mijoro vavolombelona sady tahiny tompo ihany aloha Tery Lalbenja zay mbola tsy narabaiko Tery Lalbenja France, André Suzelle, Suisse, Persava, Koweït, zay mbola tsy marabako teo Marie Gilda, Koweït, tonga soa daholo satria eno hira de afaka mandoratra indray ianao inona mba fahasoavan'Andriamanitra mba azonao ambara androany me voninahitra Andriamanitra fa fotoana amin'izany zao de aorianan'izay tsika hidravatra any amin'ny toroteny mino finaritra daholo ary tahiny tompo
Jesus, Mayeri, Yana Jesus, Manafaka, 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 Mayeri, Yana Jesus, Mayeri, Yana Jesus.
Halleloia. Isaoran'Andriamanitra, isaorantsika n'Andriamanitra izany hira izany. Halleloia. Tamin'ny izy izay vao nahaino an'ireny tany amin'ny taona 2018 tany no nanaovana an'ireny ireny ary nivoaka tamin'ilay hira le fahasoavanao sy le milanao reny. Izany hoe tamin'izany zany efa teo an-dalana ny ekanao deuxième album mampionona nanomboka ny 2017 dia efa nanomboka ny karakara sy ny kononkonona ny deuxième album izay hoe nifantoka tamina interprétation dia nefa nanomboka tampoka ny fandarana andramoka izao dia narahany fisokafan'ny radio dia nampandeferina aloha ny deuxième album satria zava-dehibe lavitra ny asan'Andriamanitra dia nijanona teo zany le projet fa dia alefantsika tsy indraindray eto amin'ny fandarana fotsiny sisa reny fa tsy dia tena hoe nalefa be hoe namparitaka be hoe tahaka ny ahoana. Mbola misy maromaro mbola misy maromaro zay teo amin'ny hira tokony mazaka album anankiray zany zao ny zavatra ny hira natao fandraso fa izahantsika tedaviny reny dia alefatsy indraindray eto fa maromaro izy ireo fa sakrifisy daholo moa zany ny sakrifela zany zay projet zay mba isin'izao fandarantsika zao ifantohana satria dia tsy asa moramora moa zany zao ataontsika izao ny nandiketana mivady tamin'izany vao nanomboka ny janvier 2018 satria dia betsaka ny azakazaka kely natao tamin'ny asan'Andriamanitra ka ny asan'Andriamanitra mbola nitory-teny ny famonjena fanahin'olona mbola lehibe lavitra no nira fiderana dia nampandeferina ro nira fiderana dia zay le projet hoe dia anao deuxième album dia anao ny clip vidéo clip sy ny rehetrarehetra dia tsy maintsy nanana safidy zany zay mivady tamin'izay hoe inona ny androsoana tory-teny sa asan'Andriamanitra asan'Andriamanitra tory-teny sy ny bavaka sy ny fanafana sa fiderana dia mifidy hoe andao ny tory-teny atao fa mbola maro ny marary maro ny olona voafatotra dia alao ny asan'Andriamanitra ny atao dia voakasika kely mifoky meno an'ilay satria tsaroana nyzany zavatra rehetrarehetra izay natao zany efa nisy zavatra nidirana zany fa dia hoe niverena hoe ty mbola mety tsaratsara kokoa noho izany efa nanontany tolotsaina tamin'Andriamanitra. Eny Jesosy ary io ireo zomina hoe aleloia voninahitra n'Andriamanitra misaotra Jesosy ny tontolo andro fa nafinahitra. Aleloia. Hoy marina ty anay hoe isaoran'Andriamanitra nanome tombonandro ary olona mitantana ny fiainako. Izaho moa tato an-trano ihany tamin'ity tontolo androko ity dia afaka namita zavatra be dia be isaoran'izy mitantana. Aleloia. Amen. Hoy soa meva hoe dia raina Jesosy malala fa vita soamantsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany mbola tonga eto isika mianakavy tsara ianao Jesosy malala. Aleloia. Amen. Obezavay misaotra n'Andriamanitra lamina tontolo andro androany feno fiarovana anay mianakavy ary mino jezaza. Aleloia. Amen. Bersava itojo hoe ny tontolo androko tasolofa lavalava izy zany. Ny tontolo androko androany dia isaorako an Jesosy fa nisy fakagana ny tranga zay tany ampiasana. Za zany somary variana kely tamin'ny arivo tany ampiasana
dia vozotra teny an-tanako ny telefonanay ampiasana dia latsaka teo amin'ny tohatra 4e étage ny telefona dia nilatsaka nitotona tamin'ny tohatra carreau tany amin'ny 3e étage dia nitotona nidina tany amin'ny 2e dia avy eo nitotona tany amin'ny 1er étage nitotona hatrany ambany mihitsy zany dia zay vao nijanona teo dia natao ohatra za hoe hopotika tsy soraisina ilay telefona iny dia nidina tamin'ny tohatra za dia rehefa hitako amin'izay ilay izy dia io tokoa mampitika mipahitaka ny bateria sy ny tranon'ilay telefona sy ny vatany dia niraisiko daholo ilay izy dia nandohalika ny vavaka teo izy hoe Jesosy io mba miboatra telefona ity mba handeha dia avy eo nalaiko daholo ilay izy dia natambatra dia nijereko tsara aloha tsisy vaky sady tsisy kika mihitsy dia efa faly be za dia velomiko amin'izay dia tonga dia nandeha tsisy simba na dia kely aza faly be za dia raha ela Jesosy niaro sy nanome ny anina zaza ao anamenakavy kely Alleluia amen tsara be zany niaro Jesosy ny telefona ary tena rovany hoy zokiamo hoe Alleluia voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fa mbola hatratra izao fotoana izao indray narovany ny tontolo andro hatramin'ny ankohonana feno fitahiny ary raha mbola avy nanao ary raha toka avy nanao vakansa ny patron dia Alleluia naloatra cadeau tena tsara sady lafo Alleluia fa étape ity misaotra Jesosy amen. Hoy Thierry Berthelot manao hoe ma journée est finie, le travail s'est bien passé, mais petit souci, j'ai accroché une voiture sur un parking ce soir. Constat, c'est des choses qui arrivent. Heureusement Dieu me protège. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous protège, il nous protège de tous les mal. J'espère que c'était pas trop grave, Thierry Berthelot, mais Dieu soit loué que tu aies été blessé. Ce sont des choses matérielles. Donc, ça, comme tu dis, ça arrive, mais ça n'empêche pas que Dieu nous bénisse aussi. Donc, sois béni et merci pour ce beau témoignage. Merci. Alléluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe, fa omaly nandalo tsy fahasalamana tampoka, ka rehefa nentina mbavaka dia sitrana afaka nitsangana dia raiko Jesosy malala ary makasitraka pasitera sy narehetra nytondra mbavaka. Misaotra azy koa fa afaka niasa tsara navita ny adidy rehetra izay menakavy kely dia tafahoana soa ato an-trano indray voninahitra ho azy ihany amen. Androny Gisèle enona Jesosy fa tena nombany tontolo androko androany tena mahita fahitavy ty be amin'ny mpampianatra sy ny mpiara-miasa alleluia nisy zavatra ny anarako izay dia efa voafehako tsara ilay izy androany alleluia mankasitraka tamin'ny fitondram-bavaka tamin'ny sabata pastera Jesosy amaly fity hatrany dia voninahitra dia averina ho an'i Jesosy ihany alleluia amen. Alleluia ilay toetra mitikodina midina ambany be reny alleluia. Oui, Erika Rako hoe alleluia velona Jesosy fa nisy olona accidenté nentina mbavaka tao amin'ny gropom-bavaka dia efa mihatsara izy no niherin'ny rany Jesosy amen dia raiko Jesosy fa nilamina avokoa ny asa aman-draharaha rehetra natao sady mbola nomeny hery sy narovany izay menakavy ka tafody soamatsara tato an-trano amen alleluia. Obesoben'izany miarisaotra Jesosy misaotra Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany fa nilamina tsara ny tontolo androko androany feno fiarovana faly be za maly na re ny namako mba nandeha nivavaka any Jesosy ny voninahitra alleluia amen. Araky nirandrizy faly raha mba hoany koa ianao alleluia afaka ny anaran'i Jesosy hoy mariso lovritinata iny tompo azasika patitry zay fa nanao liry aza fa amba dia tapitsika daholo le lira taloha reny mampionona liry aminao reny dia mba malefatsika mba hoe amin'ety fa tsika ve dia tsy pakalala hiry alleluia. Raha Jesosy malala fa nanako tsako be nanahitana ny tenako manontolo maly hariva nefa za tsy nanao inona akory fa nipetraka fotsiny dia taitra sy kakapia tamin'izany zavatra zany raha nitantara tamin'ny vadiko dia nikady mivavaka ary teo am-pivavahana aho dia sitrana ho azy tampoka alleluia amen. Tsara be zany tsara be izany zoky malala sotra indrindra alleluia. Androny Gisèle misaotra anareo tsara le ireony hoy Angela Rodriguez hoe alleluia velona Jesosy fa nisy mamanjanako izay tsy nahita ny masony
anankiroa efa nanomboka tamin'ny taona 2023 lasa jamba izy fa rehefa noentiny nambavaka sy nataony ray aman-drenam-panahy teto délivrance tamin'ny andro sabata dia nanevon'Andriamanitra ny voninahiny lehibe efa nahita ny masony anankiray zao dia teraina Jesosy ihany amin'ny fakakana lehibe nataony. Amen. Tsara Jesosy. Zay daholo nareo vao naheno an'ilay hira. Halleloia. Hoy koa Daniela hoe mankasitraka zokiny ny Sarolinina misaotra tamin'ny vavaka. Io Claude Razaka efa tonga ihany koa tahiny Jesosy. Hoy koa Daniela hoe aleo misaotra an'i Jesosy fa mbola velonaina soma tsara sady nomeny tombonandro fahavelomana sy narovany hatrany izay menakavy. Voninahitra ho azy ireny. Halleloia. Amen. Hoy koa Daniela hoe Halleloia. Amen. Mankasitraka tamin'ny tsotrano. Halleloia. Tsara Jesosy ry havana misaotra anareo jovavolombelona dia Andriamanitra manankirepasoavina ne amaly fitehanareo rehetra ho tafian'ny voninahitra dia mahereza hatrany dia misaotra anareo nanaika ho fitaovana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tonga koa raha nosoloka tonga soa dia tahiny tompo isika rehetra lasa arytsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra arytsika izay hoentin'ny ranavavitsika Miria. Halleloia. Lasoloa Miria nitolontsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka andao ary teo dia mampandrosotsika izy dia efa vita ny toroteniny dia miverenetsy ny tenako mamelavelatra ny toriteny. Miria, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy Pasteur Menakavy dia tahiny Jesosy sika rehetra mpanaraka amin'ny vavaka fiambinana. Mbola entiko fifaliana lehibe ho andretra va malala ny zarako amintsika ny ten'Andriamanitra amin'itian'io ity. Ny ten'Andriamanitra izay entiko ampaherezana antsika dia hita ao amin'ny tantara faharoa 5:20 ka hatramin'ny 5. Tantara faharoa 5:20 ka hatramin'ny 5. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry manao hoe ny nanjakany Amazia. Ary nisy lehilahy mahery iray etsy tamin'ny Israely nikaramainy talenta volafotsy 100 nefa nisy lehilahy an'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe ry mpanjaka aza vela hanaraka anao miaramila ny Israely fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra. Fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahireza amin'ny ady fa ataon'Andriamanitra lava ho anoloan'ny fahavalo ianao. Fa Andriamanitra ny mahay mamonjy sy mampalava. Fa hoy Amazia tamin'ilay lehilahy an'Andriamanitra ka ataosika ahoana ny amin'ny talenta 100 nomeko miaramila ny Israely? Ary io ilay lehilahy an'Andriamanitra taminy. Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Halleloia. Amen. Teto i Amazia rehefa malala dia mpanjakan'ny Jody izy. Dia nanomana ady teto i Amazia dia izany hoe nisy ady izany noman'i Amazia dia nanakarama ny lehilahy mahery izy. Nanakarama miaramila ray etsy izy avy any Israely. Dia nandoha vola i Amazia teto talenta volafotsy 100. Izany hoe izany na ara-tsaina na ara-bola na ara-tafika tena efa vonona i Amazia, efa vonona izy hiatrika ady. Kanefa ny avy eo ry havana tsy araka ny eritreretin'ny Amazia no nitranga satria nisy lehilahy an'Andriamanitra tonga tao aminy. Tonga hoe vakitsika eto amin'ny 7 hoe vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa nisy lehilahy an'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe ry mpanjaka aza vela hanaraka anao miaramila ny Israely fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra. Halleloia. Amen. Teto izany rehefa malala dia tsy araka ny nampozin'ny Amazia ny zavatra nitranga satria Amazia efa nanana-drafitra na ara-bola na ara-tafika efa nanana-drafitra izy dia tsy araka ny eritreretiny ilay izy rehefa malala satria na tsy aro very vola izy teto raha milan'ireo miaramila ireo. Dia avy eo namaly Amazia izany hoe eto amin'ny andininy 7 nanao hoe ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta 100 nomeko ny miaramila ny Israely? Izay izany rehefa malala ny valy tenin'ny Amazia. Teto izany Amazia tena hoe natsiaro fahatihatoka izy teto dia ohatra antsika koa rehefa misy zavatra rehefa mandalo zavatra tsika ka tsy araka ny eritreretintsika ny zavatra tokony atao dia indraindray tsika ilay manontany tena manontany an'Andriamanitra mihitsy antsika hoe dia Jesosy ady ahoana izany ny fahatihatoka rehetrarehetra? Izaho efa nanao ezaka be, izaho efa nandoha vola be fa
efa nandany hery, nandany vola, dia ahoana izany zavatra efa nataoko Jesosy, dia ahoana izany ny ezaka efa vita Jesosy very maina daholo ve izany Jesosy ny ezaka rehetrarehetra efa nataoko indray tsika ary avy malala manontany ohatr'izany tsika, manontany tena ohatr'izany tsika, dia ohatr'izay koa no nataony Amazia. Dia avy eo nefany namaly indray ilay lalan'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahasivy ihany, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Alleluia, amen. Teto izany ravana ity ten'Andriamanitra ity dia manao porofo amintsika hoe Andriamanitra mahay manome lavitra, Andriamanitra mahay lavitra noho izany. Inona izany fa tiantoka teo amin'ny fiainantsika ry havana, inona izany vola very teo amin'ny fiainantsika, na fotoana na inona very dia Andriamanitra mahay manao lavitra an'izany. Andriamanitra mahay manome lavitra noho izany izany hoe oneran'Andriamanitra tena hoe tsara lavitra izany, tsara kokoa noho izay zavatra very teo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra mahay manome lavitra an'izany. Dia teto ry hava-malala tena hoe nankatozany Amazia teto nankatohan'Andriamanitra i Amazia nandresy tamin'ny ady izy, ny vokany nandresy tamin'ny ady izy. Eto amin'ny andininy faha 11 ange-ndovaka itsika ny anaran'i Jesosy. Ary Amazia nitombo hery dia nitarika ny vahoaka nankany amin'ny lohasahan-tsira ary nahafaty iray ala tamin'ny taranak'izay hira izy. Alleluia, amen. Teto izany ry Amazia ry hava-malala dia nandresy tamin'ny ady, na dia hoe nisy lalana ratsy nieritreretiny, dia Andriamanitra ry hava-malala miasa Andriamanitra na dia amin'ny zavatra tsy nieritreretintsika aza, fa rehefa mankatoa azy fotsiny tsika dia mitondra antsika amin'ny fitahiana mahatretrika izy dia na dia tsy takatry ny saintsika azy dia mitondra antsika, mampandresa antsika foana izy. Teto izao raha ohatra ka tsy nankatoa i Amazia teto dia resy tamin'ny ady izy mety hoe vokan-dratsy mety kely ny heriny dia resy izy. Dia ijoro vavolombelona kely amintsika ry hava-malala, izaho moa izany mitady contrat asa izany mba ahafahako manavao ny vizako indray satria raha mbola te hijanona eto Allemagne dia mila manavao viza vaovao. Dia nefa amin'ny alalan'ny contrat asa no ahafahako manavao an'izany viza izany. Dia nitady ry hava-malala, nandefa candidature be dia be fa izay iray andefasana dia hoe na tsisy plasy na tsisy trano. Nefa contrat misy trano izany no tena tadiaviko. Dia nandefa dia tsisy mihitsy. Dia rehefa hatreo ry hava-malala nangataka vavaka tamin'ny pastera, mangataka vavaka pastera mba hahazo contrat. Dia rehefa hatreo nisy namaly ihany izany candidaturako anankiray. Dia alleluia be fa nisy contrat nisy trano ilay izy aloha. Dia fa alleluia be fa nisy trano. Dia nanao entretien dia tonga tany dia hoe raisinay ianao izy dia fanapaka-hevitra sisa ozy ny ilainay hoe vonona ve ianao hanasonia contrat. Dia nefa ny olana ry havana miasa sabata ilay izy. Dia izaho nefa tsy te hiasa sabata, izaho nefa asa tsy miasa sabata no tedaviko. Dia ilay izy nefa miasa sabata dia izaho nefa ry havana, izany hoe io irery ihany izany mba efa vonona handray anahy, io irery ihany mba efa vonona hoe hanome contrat anahy sady misy trano vonandray anahy, fa ilay izy fotsiny izaho miasa sabata. Dia teo ry havana tena ohatran'ny lasa nisalasala indray aho izany nefa izaho tena hoe vonona be tamin'ny voalohany fa avy eo nisalasala. Dia rehefa nisalasala dia nilaviko ilay izy dia na dia fantako ary hoe mety hoe ho faty antoka satria tao an-tsaiko ry havana mety tsy hahazo intsony aho izany, izaho raha mba nahita an'ity dia ahoana izany, mety tsy hahazo contrat intsony aho izany satria izay andefasana rehetrarehetra dia hoe tsisy plasy intsony. Dia avy eo amin'izay rehefa nangata-bavaka dia nivaly ihany ilay vavaka ry hava-malala dia nahita contrat indray dia nanao entretien tany dia alleluia be fa misy trano ilay izy sady tsy miasa sabata. Dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa nahita ihany nahita an'ilay nitedaviko. Dia tena hoe safidy izany ry hava-malala ny ankatohan'Andriamanitra satria tsy tiako simba ny ara-panahiko. Izaho te
tsy te hiasa sabata za, tsy te hiasa sabata fa te hitandrina sabata zany ry hava-malala. Dia nilaviko le teo aloha fa avy eo nefany nahita ihany na dia hoe tsy azoko antoka aza ny zavatra hitranga dia natoky an'Andriamanitra. Dia tahaka ny Amasia koa ry hava-malala, nasian'Andriamanitra niala tamin'ny zavatra noheverina eo ho antoka i Amasia. Dia avy eo nefany nankatoy Amasia dia nandresy tamin'ny ady izy. Dia Andriamanitra efa niteny hoe mahay manome mihoatra noho izany rehetra izany. Dia natoky an'izay koa ry hava-malala, dia natoky an'Andriamanitra dia izy nanome mihoatra sady tsy niasa sabata no sady misy trano ny kontra hitako. Dia aleloia be, tena hoe nahita asa tsara kokoa zany no le teo aloha satria tsy miasa sabata. Dia za ry hava-malala tena hoe tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenako rehefa niteny Andriamanitra hoe tsy mety amin'ny ara-panahinao io dia nilaviko ilay izy, na dia tena tsara ilay izy dia nilaviko. Dia tena hoe dia nankatoa fa tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenako anefa fa teo ny herin'i Jehovah. Ohatr'izany izao ny dikany hoe Amasia, ny anaran'ny Amasia arany ry havana dia mampatsiahy antsika hoe ny tompo no herintsika satria raha dika tsotsotra ny teny hoe Amasia dia hoe ny tompo no heriko. Izany hoe zany Andriamanitra ry hava-malala dia mitondra fandresena eo amin'ny fiainantsika. Tena hoe Andriamanitra zany manome hery antsika fa tsy tsika. Ny herintsika zava-poana ry hava-malala fa Andriamanitra ihany no mila hitokintsika sy hankatoavintsika. Dia na ohatra ry havana hoe tsy araka ny eritreretintsika ny lalany dia raha mankatoa azy tsika dia mandresy foana amin'ny ady. Mety misy zavatra esorina eo amin'ny fiainantsika. Izay zany te hampahery-antsika ry havana hoe raha mety misy zavatra zany esorin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, na mety hoe manova ny drafintsika izy, drafitra antsika mety hoe tsy araka ny eritreretintsika, manakatona varavarana izy dia nefa tsarovy fa tsy hoe handrava zany, tsy hoe handrava ny fiainantsika izy matoa izy manao an'izany fa hanome mihoatra izy ry havana matoa izy manao an'izany. Dia ndao tsika mba atoky an'Andriamanitra, atoky ny drafitr'Andriamanitra ndao tsika ry havana mba hakatohan'Andriamanitra indrindra dia tsarovy ry havana fa izy mahay manome mihoatra noho izany rehetrarehetra izany, araka ny ten'Andriamanitra ity hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany, Jehovah tena mahay manome lavitra noho izay eritreretintsika. Dia aleloia, amen. Dia mino ry havana fa nampahery antsika izany ten'Andriamanitra anio izany dia vonaitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Miria. Amen. Mampiavaka azy solodadika izy mananana zany dia mananana anjalana. Misy fely avy teny ohatr'izay aiza moa ny nananana ohatry mira zay ry zareo amin'ny teny izy izy solodadika mba manana izay fiteny ohatry mira zareo fa dia mananana zany dia ahona zany ny anareo, mananana zany dia nareo dia misaotra betsaka anao tamin'ny totenareo. Aleloia. Tahian Jesosy Jesosy amaly fitenao dia mitongositra sy pasoavana hatrany dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Tsara be io tantara io tantara faharoa toko 520. Tantara faharoa toko 520. Tantaran'ny Amasia. Aleloia. Andininy fahaenina, nisy lehilahy mahery iray hetsy tamin'ny Israely no karamainy talenta volafotsy. Nefa nisy lehilahy an'Andriamanitra ka zao mantsiny ndraiky vakitsika misy le taratara ny tantara hatramin'ny voalohany. Manomboka amin'ny andininy voalohany ho vakitsika le izy. Aleloia. Anaran'i Jesosy. 520 taona Amazia fony izy vao nanjaka ary 520 taona nanjakany tany Jerosalema. Aleloia. Ary ny anaran-dreniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahisy teo mason'i Jehovah izy nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra. Ary no tafapetraka tsara tamin'ny fanjakany izy dia nivonoiny ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny fa nataony araka izay voasoratra teo amin'ny bokin'ny lalàna, teo amin'ny bokin'i Mosesy izay natodian'i Jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany ary ny zanany tsy atao maty amin'ny ataon'ny ray.
fa samofa ty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novoriny Amaziany Joda dia nalahany araka ny fianakaviany avy dia araka ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato avy amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Dia nisainy hatramin'ny 20 taona no miakatra ka olona 3 hetsy voafatina no hitany ary izay azona rehefa nafika sady nahatandefina sy ampinga lehibe. Anisy lamahery iray hetsy amin'Israely no karamainy talenta volafotsy 100. Takany hoe tena te hiassureny fandresena mihitsy zany izy. Ohatran'ny tena tonga dia tena hoe efa nisy aloha ny 3 hetsy fa mbola nifidy 2 hetsy tena le tena matanjaka indrindra izy, mbola nomena valisoa mba hiady tsara, mba hahery ady. Nisy lamahery iray hetsy tamin'Israely no karamainy talenta volafotsy 100. Karama be zany nefa nisy lan'Andriamanitra tonga taminy ka hoe ry mpanjaka, aza avela anaraka anao ny miaramila Israely fa tsy ombahan'i Jehovah ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra. Alleluia. Teto zany dia nisy hetsika nataon'Andriamanitra. Naniraka mpanompon'Andriamanitra, naniraka amin'ny mpanompony Andriamanitra dia niteny tamin'ny Amazia hoe aza alefa ny miady ny Israely. Ka ny tena olona reto iray hetsy reto dia taranaka Efraima. Izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa zanaka malala an'Andriamanitra. Zanaka malalako va Efraima hozy izy ny fatra-pahatsiaro azy. Alleluia. Fa mandehana ihany ianao izy ka manaova ary mahereza amin'ny ady fa ataon'Andriamanitra lava eo amin'ny fahavalo ianao. Alleluia. Fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampalavo. Averiko haniva valo fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady fa ataon'Andriamanitra lava eo amin'ny fahavalo ianao. Fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampalavo. Hoe mazata amin'ny lan'Andriamanitra ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta zato izay meko miaramila ny Israely ary izy ilay lehilahin'Andriamanitra tamin'ny Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra no izany. Alleluia. Dia andeha hiady zany Amazia dia neka piasa vola izy. Neka piasa vola izy mba hahatonga fandresena amin'ny Israely. Androany sika ravana dia hiresaka momba ny fatokitsika an'Andriamanitra. Satria dia voakitikitika ny fatokin'ny Amazia an'Andriamanitra teto. Ohatran'ny hoe tsy nety ny onona izy ohatran'ny tsy natoky an'ireto vahoaka izy fa hiady ratsy karamaina reto vahoaka reto. Ary nieritreritra izy fa mifanakaramany an'ireto alleluia no anaovan'ireto asa tsara kokoa. Zao nefa ry havana, Andriamanitra rehefa ombantsika dia izay fotsiny dia mombantsika izy. Alleluia. Andriamanitra te hanome toky antsika androany. Fa na dia izy irery aza sisa miara-mandeha aminao dia mandresy ianao. Na hiady tsara ny vahoakanao, na nanao kitotoa ny vahoakanao, na voakaramo ireo na tsy voakaramo, tsy mampiova amin'ny tanjon'Andriamanitra aminao zany fa ianao dia mpanjaka atao mpandresy. Alleluia. Tena tsy natoky izany mihitsy zany Amazia hoe tena marina tsy handeha ho resy any. Aloha reto karamaina leo vahoaka ireo mantsy misy amin'ireo ny ray aman-dren'ireo vonony Amazia. Ny vonony satria namono ny rainy. Dia nieritreritra ihany Amazia hoe reto raha amina impony reto tsy asa tsara ireo. Mety mbola hivadika amin'ny mono ary ireo.
fa ozy izy amazay hoe alao karamaina vola ireto. Mivoaka avy tampoka nefa ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra hoe aza mitondra an'ireo. Ny vola efa paye d'avance. Efa voaloha vola. Efa niraisin'ny olona ny vola. Zao ny fananaran'Andriamanitra voalohany any Amazia. Maninona ny tsy nivavaka nanontany an'Andriamanitra mialohan'ny hanaovana zavatra. Zao ry havana malala. Rehefa hanao zavatra tsika, rehefa misy dingana ao ataotsika. Alleluia. Aleo tsy mandeha alohan'Andriamanitra. Aza manapa-kevitra alohan'Andriamanitra. Anontany foana aloha izy, Jehova, inona no ataoko? Anakarama miaramila ve za? Firy miaramila hoentiko? Amin'ny firy izay ny aingana nafika? Ny mpanompo sampy ravana tsy manadino manontany ny sampy an'izany. Ny mpanompo sampy tsy manadino manontany ina moa zany mpitaizan'izany. Fa ninona zavatra mitrango eo amintsika malagasy, na anao didipotra, na anao fisehoana sy mariazy sy soratra, na andevona, na anao trano, na anao fasana. Tsy afa-misaraka amin'ny mpanandro ny malagasy. Manontany amin'ny mpanandro, ahoana ary dadibe, ahoana ary dadilany ny fanaovana ty? Ahoana ny tokony ataonay amin'ity? Fa mihoatra lavitra noho izany ny tokony ataonay Amazia. Maro mihitsy ny tenin'ny mila teo, inona ny dikan'ny Amazia? Herin'Andriamanitra na Andriamanitra mahery, mitory ny herin'Andriamanitra i Amazia. Andriamanitra ke tsy malemy, Andriamanitra ke tsy mila olona. Andriamanitra tsy mila olona karamaina vao maresy. Andriamanitra tsy mila ampiasana vola. Alleluia. Tsy mena tsiny ihany ange Amazia satria ny tanjony Amazia dia ny andresena. Alleluia. Saotranareo amin'ny commentaire amin'ny teny frantsay soatra indrindra. Zao zay maro fitianareo. Alleluia. Vita ny fandoavam-bola, ny tenen'le mpanompon'Andriamanitra hoe aza mandefa an'ireo miady. Fa tsy ombany Jehova Andriamanitra amin'ireo ianao. Tsy nisa miaramila anao no omban'Andriamanitra anao. Tsy nisa ny vola natotonao tao no omban'Andriamanitra anao. Fa rehefa ombanao Jehova Andriamanitra, dia ombanao izy. Alleluia. Jehova Andriamanitra iry havana tia maneho hery. Ary isaky ny te haneho hery Andriamanitra dia ataony tsy misy hery aloha ny olona anankiray. Andriamanitra tena tia maneho ny heriny. Raha haneho ny heriny Andriamanitra tsy maintsy misy olona tsy misy heriny ataony eo. Ombany dia hitan'ilay olona zany fomban'Andriamanitra. I Mosesy nge andeha andahateny. Zany Mosesy zany nge tsy mahay miteny mihitsy. Tena olona miakanakana sy miadam-piteny zany. Fa zany ny raha nandeha andahateny amina lehilahy mazika maneran-tany Farao ny anarany. Voainga antsika resaka momba ny Gideona. Ilay tena natsiaro kely indrindra teo amin'ny fian'Israely mihitsy. Satria ao amin'ny foko misy azy ao Manase dia ny ray aman-dreny no sahirana indrindra ao, dia izy mbola sahirana indrindra koa amin'ny ray tapoana. Sy kely hery, sy kanosa. Zany no omban'Andriamanitra mba haninona? Mba tena ahitan'ny olona hoe tena ny asa Jehova. Hitanareo olona lenjona vavolombelona teo zao. Nandeha tsirairay ny fahazambany, tsy nahita aloha ny mason'ilany. Dia ve tsy nahita ny maso tamin'ny 2022 tsy nahita ny mason'ilany. Fa n'ilany mbola nahita. Dia 2023 tsy nahita koa n'ilany, niarana tsy nahita dia jamba io olona io. Nanomboka 2023 zany jamba io olona io. Ozy mampionana ny fampahitana mampionana tamin'ny nahiran'ny fitsona fambolena. Alleluia. Batahiny tompy ihany ty fantarana kelitsika ty. Rehefa mba mampilatra ny jamba ihany koa zao. Halleluia. Tsara Jesosy.
Ankabetsahany olona atao jamba tao am-bepoly tsy ohatr'izany, tsy jamba tany ankibondreniny fa jamba tsikelikely. Da aveo tsy nahita tsony dia nampairatana. Anankiray ihany le nisy an'ilay voalaza ilay jamba hatrany ankibondreniny, tsisy voamaso mihitsy, iny hafa. Izay hoe Jesosy soatra. Efa mba manomboka mampairatra ny jamba, halleloia. Izay raha izao no mitohy ka mbola mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka hombany amin'ny sanjony mahery sy ny tanany magaga, mety mba hanangana maty any ao reny, efa mba nisy maty, efa maty deklare maty mbola velona ihany no teto. Halleloia. Eo amin'ny anankiroa eo ry anabavy lalahy anisan'izany. Avy an-dranabavy Gôdany lahy taoko voninahitra teo velintsika ho an'i Jehovah. Halleloia. Ho an'i Jesosy. Halleloia. Fa mahavelom-bolo kosa aloha le izy. Amen. Jehovah zany rehefa aneho ny heriny, tsy aneho ny heriny amin'ny olona be dia be zany Andriamanitra. Satria ozy Jehovah Andriamanitra tamin'ny Gideona, mbola maro loatra ny olona eo aminao. Hainao reo. Fa sao nareo eritreretra satria nandresinareo fa betsaka. Halleluia. Matetika ny olona manao délivrance, ty mba zavatra tenako zao. Matetika ny olona tena voatendry, olona manana fanomezam-pahasoavana manao délivrance, matetika olona kelikely, mba hitako aloha kelikely, mahihi, kelikely tsy ditany hoe olona malezo ohatry hoe malefaka ohatry hoe olona kely hainy. Mba remarque anareo zay. Mahihi, kelikely zay izy. Ranabavy ohatry ny tsy de ny olona ho délivrena io démoniaka zany ny olona misy devoly zany tsy voatazony olona 10 zany. Nanana zany na kozinina nisy devoly taloha, mbola kely zay tamin'izany nahita olona misy devoly voalohany. Fa io kozinana io ny feo zany kely fa tsy mihetsika izy. Te ahoana rato, ahoanareo? Eo zany mihitsy fa misy devoly. Fa rehefa mihetsika le fanahy anatiny dia feo andelany no miteny dia tsy voatazona. Malefaka zany mahi zany sady tena hoe malefaka. Fa rehefa mihetsika fa olona firy voisin atsoina daholo mitazona azy, mitazona ny tongony indray, mitazona lehilahy goavy be daholo mitazona fa pitipitika ny mihitsy satria démoniaka. Fa Andriamanitra koa rehefa hifidy olona mpanao délivrance jerena raha tsy olona kelikely tsy mila mitazona akory, tsy mila hery zany, tsy mila mitazona devoly mihetsika zany. Za zany nisy fotoana nanao délivrance ranabavy zay, ngezangeza be zay izy. Dia rehefa nanao délivrance dia nanao délivrance tena dia niditra tamin'izay andeha ho avy koa mba hanampy délivrance dia vao niditra rehefa varana dia to dia zao zavatra tenen'le ranabavy le devoly. Ianao zany rando ny tena miseho sefo-deba, zay mihitsy tena mialatsiny. Ianao zany ny tena miseho anao sefo-deba. Tonga dia mitazominy ohatr'izao ozy nareo. Izy ngeza be tazominy dia andeha ho tendainy osa atao sefotra ohatr'ilay zazakely reny mitrotrony anahy. Zany ny demoniaka. Apetraka teo ambony lohany tanana tonga dia miala amin'ny dia votsitra ilay tanana. Tiako tenenareo zany dia zao. Tsy mila hoe olona matanjaka be manao délivrance satria tsy aneho ny heriny amin'ny olona ngeda be zany Andriamanitra hoe sandrony miasa. Fa io raha olona tena misositra, mikasika kely an'io fotsiny na avilavitra fotsiny miteny an'io dia afaka délivrer io. Zay Andriamanitra rehefa aneho hery. Alléluia. Dia eto nanakarama olona ray hetsy i Amazia. Jehovah tsy ombanareo amin'io izy. Ary indrindra i Amazia, Efraima reo irahanao reo. Jeremia 1:3 vakitsika. Jeremia 1:3 andininy 20. Zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalaka va izy, no dia fatra-pahatsiaro azy isaky mitezitra azy noho izany dia honena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa ho Jehovah. Io teny io teny nitoriana tamiko voalohany tao anatin'izao fivavahazam-panahy azo. Nitomany ahy rehefa nitoriana hoe zanako malalaka va Efraima, no fatra-pahatsiaro azy aho izy ny tenin'Andriamanitra. Io zany tena anisan'ny tenin'Andriamanitra tena mba haiko voalohany io ampaherezana anahy. Ny tiako lazaina zany dia zao. Tao anatin'ireo olona ray hetsy ireo nisy Efraima tao. Ny Efraima dia mahasarika an'Andriamanitra.
antony manaraka ny tenan'Andriamanitra hoe aza efa mandeha reo dia satria taony Efraima. Ny Efraima tsy tian'Andriamanitra ho potehana anaty ady zany. Ny Efraima tsy tian'Andriamanitra hiazakazaka sy totototo anaty ady zany. Jereo zany nataon'ny Andriamanitra nomena vola aloha reo, nomena talenta vola fotsy 100 nefa tsy nalefa ny ady. Ny tena marina nitahian'Andriamanitra reto miaramila reto lehilahy mahery reto rahetry reto dia olona tena nitahian'Andriamanitra satria nahoana navelany no karamaina rehefa fatany fa tsy alefa hiady akory. Zany ny lovan'ny lehilahy sy ny vehivavy mahery eo amin'i Jehovah rehefa namalana. Rehefa voniny ianao menanao ny karamanao fa ianao tsy miady zany akory. Halleloja. Zany ny lova, anjara lovan'ny lehilahy sy ny vehivavy mahery eo amin'i Jesosy. Ny karama voarainao ianao tsy niady akory. Mba ho ataon'Andriamanitra aminao ane zany. Halleloja. Izy karama sy valisoa voarainao ane, zay mahay misambotra zany dia azo an'izany, zay mahay mino an'izany dia tonga aminy zany. Izy valisoa sy valipiti karama fanomezana ngezabe omenanao anie nefa ianao tsy nanefa niady akory. Halleloja. Zany ny lovan'ny lehilahy sy ny vehivavy mahery eo amin'i Jehovah zany. Hozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Salamy 7:20 nge. Salamy 7:20 andininy faharoa. Zava-poana ho anareo amin'ny fomba rena sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Misy olona zany eto atory fa mena karama. Halleloja. Na vonina andeha hiady dia voarainy karama. Hozy tampoka ihany tsy mandeha miady indray ary le karama eto anao halleloja. Zany ny Jehovah antsika zany manome karama na ho an'ny olona tsy ady azy fa olona efa lehilahy mahery sy vehivavy mahery voafidin'Andriamanitra ho tanteraka aminao ane zany. Ho tanteraka aminao ane zany. Halleloja. Dia ozy izy teo zany Amazia tena hoe zany Amazia ndray dia ahoana zany tsy hitondrareo nefa ny vola efa lasa. Dia atao ahoana izy ny talenta 100 efa nomeko ny miaramila n'Israely? Misy fotoana koa ianao mila mba mamafy amin'ny zanak'Andriamanitra. Halleloja. Ozy izy le mpanompon'Andriamanitra. Jehovah manome anao mihoatra no izany. Jehovah efa zatra manome mihoatra. Rehefa mba nisy ny fotoana nanao tsinety i Davida, nangalatra ny vadin'olona izy. Dia zao ny zavatra mba voateny tato na hoe hoy ny atana tamin'ny Davida, ianao no izy. Samuel 1:12-17. Dia hoy ny atana tamin'ny Davida, ianao no izy. Zao ny lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Zany anosinao mpanjakan'i Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanàna Saoly. Ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao andefa mandronao. Ary nomeko anao koa ny firenena Israely sy Joda. Ary raha mbola tsy ampy anao azy zany dia nomeko bebe kokoa ianao. Fomba an'Andriamanitra ny manome bebe kokoa. Fomba an'Andriamanitra tsy mampahafaty antoka antsika zany. Nanaytsika misy zavatra tototsika. Avetsika mieritreritra hoe inona ary zany tsisy vokana izy. Asa matahotra ao misy vokany tany. Loia. Misy vokany any. No asoavinao ny miaramila n'Israely. No asoavinao ny fokon'i Efraima. Izay malala an'Andriamanitra. Malala an'i Jehovah. Halleloja. Tsy zava-poana zany. Ary tsy faty antoka izany. Tsy nanary vola tany ambaravarakely ianao ry Amazia. Fa tena nisy ny sitraka an'izany. Rakitra soa anao any an-danitra zany ho Jehovah nda mbola afaka manome anao mihoatra ny ireny. Misy fotoantsika ary za manentana anao hoe rehefa anao zavatra, rehefa anao zavatra ao an'Andriamanitra, meza foana manao zavatra tsara. Indray andro tantaraiko zavatra nareo. Nisy fotoana tamin'ny voanokatra ny radio Aki radio antsika. Dia tenen'ilay olona
anokatra an'le radio zany hoe reto avy za mila resaka matériel de sonorisation izy tsika mila de izy moa zany tsy nanome détail hoe ina aby zavatra ilaina fa ilaina izy sika andefan'le radio mila zavatra ilaina misy fitaovana maromaro ilaina de zay somampino teo de nandinika zavatra be de hoe ina aby ny zavatra ilaina de mijery tamin'ny internet ny olona manareny radio reny zany ina aby zay ampiasaina de nataony eny liste betsaka ny zavatra ny ilaina tam'zany etretinareo nalina tômôbila roa zay tam'zany indray ana de indray amam-pionina de namidy le tômôbila ny mampiona namidy anaovana inona nividanina matériel ana sonorisation any radio de nividy zay ordinateur satria ilaina ny ordinateur efa mandeha aloha ny radio sady manaloatra amin'ny marina mandeha ny radio atsika aki radio point radio 1 2 3 4 5 point com vidy ordinateur de izy le atao am'le ordinateur matanjaka tsara eny de vidina ordinateur matanjaka tsara de nividy téléphone matanjaka tsara de mividy zay indreto am'zay zavatra nividinay manokana hoe etretinay atsara izy mividy table mixage le misy zavatra hodikodiny zany moa tsy de mahay an'le resaka ohatr'ireny fa mampionina ny mahay an'ireny fa zavatra miditra studio de vidy table mixage vidy micro tena le professionnel reny vidy zavatra be dehibe mihitsy haut-parleur le baffle tena mety tsara alleluia satria n'inona satria anao radio satria anao zavatra ho an'ny Jehova alleluia rehefa azo daholo le rehetrarehetra reny de ozy izy am'izay le olona rehefa anao an'le izy am'izay zay voninareo zany pa telefona no nanokafana ny aki radio fa tsy tonga tany an-trano le olona de ho atorony anao daholo ny zavatra atao de naseho anazy daholo am'izay fitaovana vidiny de izy mantsy le orizo mivady eo tsy ilaina daholo angereo izy izy manao antika izy sika fitaovana vitsivitsy sy tsotsotra ihany de efa mety maninonareo izy mividy an'ireo de io zay ka satria anao zavatra tsara zay betsaka am'ireo izy zavatra tsy ilaina de tsy ny ilaina ny table mixeur mixage micro tsy ny ilaina firy akory fa misy zavatra micro spécial kely zay no ny ilaina ohatrany hoe tiako tenareo zany hoe ohatrany amazia tadidiko eto ohatrany za mihitsy nataonay taminanao any tena nangonina angeravana zao fitaovana zao feno fitaovana tatrany te ohatrany anao tsy fantatro rentsona tam'zany zay vantery tam'le olona sao de mba possible ny télé anao télé tsika ozy le olona possible fa mila mipetraka ao Paris ville mihitsy nareo ao ny connexion tena matanjaka be mihitsy de possible de fa teo koa zay mba te inona ny hevitra mba hitantsika trano hipetrahanao Paris satria anao télé zany rehetra zany tsy fitiavana isehoseho fa fitiavana anao zavatra ho an'ny Jehova Iamaziara ny nandohan'izany vola izany de ny anana ny fandresena ny azahoany fandresena ho voninahitr'Andriamanitra ny nataony natonga azy nanao andreo tsy diso izy raha nanakarama olona talenta volafotsy 100 tsy diso izy fa Jehova fotsy ny teny taminy tsy ilaindreo zany ilainao ny fombako anao no ilainao de tsy nampiasana raha fitaovana be dehibe tamin'ny aki radio tsy nampiasaina ny akabetsahany fa tsy nanankanareo tsy tonga teto zany tsy nanakana ny suzel tsy tonga teto zany tsy nanakana ny nambina tsy tonga teto zany tsy nanakana ny erika tsy tonga teto zany na tsy nampiasaina le table ny mixage tsy nanakana ny fabiola tsy tonga teto zany fa Jehova ny antso azy na fitaovana tsotra kely aza ny nampiasaina Jehova ny antso azy tsara Andriamanitra lehibe Jehova ry havana ndika zany tsy fatiantoka ho any Amazia efa hitan'Andriamanitra ny intentionny hitan'Andriamanitra ny finiavany de ny ampandresy ny zanak'Israely ao ambanika lang izy raha mamaky ny
dia lasa nisy ohatry ny fifandirana kely mihitsy amin'ny 20 dia navahany Amazia reo miaramila tonga teo aminy avy tamin'ny Efraim reo mahody indray andrehitra mafy ny fahatezeran'ireo tamin'ny Joda lasa nody sady tezitra indrindra. 10 ho vita fotsiny zay nody daholo ihany miaramila nefa rany azao 10 ary Amazia tombo hery dia nitarika amin'ny vahoakany akany amin'ny loha sandrika ary nafaty ray alina tamin'ny tanàna Kisera izy. Alleluia. Ndikan'izany na dia nody daholo aza ny miaramila anazo karamana teo izy tsy faty antoka ho an'ny Amazia zany satria Jehovah nanome toky fahomba ny Amazia mety amin'izay vahoaka tsy voakarama izy ny tombo hery arakaraky ny nodiny miaramila no hitombon'ny hery ny Amazia. Za zany teteny aminao androany aza mizatra mijery zay miaraka aminao izy amin'ny mombanao fa na miena ny olona mody ny herinao mitombo, ny olona misaraka aminao ny herinao mitombo, ilanao fa manomboka ame mandeha rery ny herinao mitombo satria Jehovah ny mombanao. Alleluia. Alleluia. Tsy nanaka anaty sotongo zany ohatry dia naraha dessin animé kely fotsiny etojo ny nataka avy anteto dessin animé tsy nge taloha nanana rezetso mbola teto tamin'izany tsika taloha nanana page anankiroa dia indray mandeha eo foana ny radio sady mandeha any amin'ny web zany ny radio no mandeha tamin'izany mbola nisy live audio tamin'ny Facebook dia ny live audio mandeha eo dia avozy isaky ny adiny 4 dia ny olona zany amin'ny Facebook maheno radio amin'ny web maheno radio dia amin'ny page anankiray indray film indray mandeha eo toute la journée zany misy film évangélique dia hirahira évangélique zany nanao an'izany tsika teto Akimedia nisy ny Akimedia dia nisy ny Aki radio. Ny Aki radio dia le page ny Aki radio mandefa radio fotsiny amin'izao mijery Facebook zany anao mandavataona vao mamikliky anao dia sady maheno any amin'ny web radio ianao fa tsy mahita any amin'ny web ianao dia amin'ny auto radio eo amin'ny Facebook misy ny radio mandeha live tsy tapaka. Dia ny Akimedia indray midiffuser film dia mijery dia misy dessin animé misy film évangélique tontolon'ny andro zany nge mba activité atsika teto ry havana zay mivady rery nanao an'izany tena zay mivady rery ndray mendraikitra ry amin'ny efitrano iran'io ndraikitra fandefasana ny radio manova ny hira mandefa ny toriteny sady manao live audio miato indray karakara miaraka amin'ny écran miaraka amin'ny partage d'écran manao an'le Akimedia satria ny tanjona tamin'izany dia efa nanomboka anao essai an'le hoe anao télé efa nikanisy Aki télé fa mbola tsy zay aloha ny programan'Andriamanitra zany rehetra zany taoam-po daholo ary mampahiran'le Amazia vadiko ao hoe mahireza fa mbola mandeha tsikelikely io zao aloha ny mety zao aloha ny vita dia io aloha ny ataontsika fa amin'ny fotoana men'Andriamanitra tomporay ndana ray manafika ny ary amin'ny loha sandrika ary dia lasa indray tsika mampirantsika ray androany. Alleluia. Aza manena raha nisy zavatra natotonao ho amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Zany ny olona natotona ozy Andriamanitra hoe aza marero amin'iny mbola meko mihoatra ianao tahoarinan'ireo vola natotony Amazia tamin'ny ady izay tokony andreseny mbola nomen'Andriamanitra avy 100,000 tsy manam-pataperina tamin'ireo izy ary anisan'ny mpanjaka nanan-karena tao amin'ny Baiboly izany Amazia zany. Ny famafazana amin'Andriamanitra zany ny asan'Andriamanitra zany tsy mampahantra zany teneniko anao zany avolombelona zany zay zao ry havana malala dia raha mbola famafazana ho an'ny asan'Andriamanitra zany tena tsy mitsitsy amin'izany zay hatramin'izay dia zao ny anay ninonninona zava-mitranga na tsisy hoanina ary sanatria ny asan'Andriamanitra tsy mba ataontsika ambany zavatra zany. Ninonninona tokony ho fandaniana ninonninona tokony zavatra atao dia atao zany ary rehefa anao dia manao tsara satria ho an'Andriamanitra fa arakaraky ny nanaovana an'izany zany teneniko anareo zany namidy tôbila mampionona tonga dia namidy ividanana fitaovana ho an'ny radio tamin'izany to dia namidy tsisy tôbila ray intsony aloha natao
fa napanitra nefa izy zany voninahitra n'Andriamanitra fa nanomboka tamin'izany zay mba misy fiarakodia vitsivitsy mihoatra ny anankiray foana eto aminay 2 3 4 5 6 7 ohatr' zany na 7 hamidinay satria lasa asanay nge zany efa asanay hatramin'izay za zao 5 taona 4 taona amin'ity taona ity nivarotako tomobily sako tamin'izany tontolo fivarotana tomobily zany zany hoe izy zany tsy mampahantra e fa Andriamanitra tena mahita hoe tena mafy ty olona ty afa ho tahiko izy de zany ny fiainantsika ary zany lesona zany no naperak'Andriamanitra tamin'ny Amaziandro ary nampairany Amaziako izy mbola afaka mahamianao mihoatra hoy ny Obolina 10:22 manao hoe ny fitahian'i Jehova mampanakarena ary tsy azon'ny fisasarana ampiana izany Obolina 10:22 Alléluia resaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra moa ny Obolina 12 Obolina 12 fitahian'i Jehova mampanakarena ary tsy azon'ny fisasarana ampiana zany Alléluia ary ny famafazana koa tsy azon'ny fahantrana idirana zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra matoky sy mino fa voarainareo ny afatra tapitra ny toriteny misaotra ny miratsika tanatin'izay teny zay toriteny nafinaritra be zay Andriamanitra manakarepa-saona ny amaly fitianao Miriam de maherezatra any amin'ny asany tonga ny fotoana izarantsika fahatsapana Halleluia inona ary no mba azonao ambara inona zavatra nakasikanao tanatin'izay toriteny zay inona no azonao ambara inona ny azonao lazaina tonga fotoana izarana fahatsapana anjaranao zao raha miantso anao mizara fahatsapana mandray anjara de za mitsodrano anao fa tena hoe amaly fitianao any Jehovah Andriamanitra izy ary ny antso voalohany izara fahatsapana mba hanafana ity fotoanantsika ity androany mialohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana ao anatin'izany inona ny hira hitanareo tokony mifanaraka amin'izany raha misy olona eo manolotra hira ray avy olona anankitelo de rehefa tonga eo ny hiran'ny zareo izy inona ny hira tianareo atao de ao anatin'izay zay manisy réaction betsaka zay mahazo réaction betsaka amin'ireo hira reo zay no hira ho ataontsika amin'ity androany ity ndao aloha sitsika sary efa misy mpizara fahatsapana tafiditra ato ndao sitsika sary Alléluia Alléluia raha ohatra ary ka efa ao ranabavitsika Marina Tiana de andao menaza fitenenana Marina Tiana anao fitenenana makasitraka pasitera na fitenenana ny zavatra tena nakasika an'androany hoe rehefa manao zavatra ao an'Andriamanitra isika dia ny tsara indrindra fiaty amintsika no ataontsika dia rehefa mandalo ady na rehefa misy zavatra atao dia aza mijery ny olona miaraka amintsika fa Jehova no jerentsika dia izy no tahantsika dia tsy mampahantra ny fanaovana zavatra miasa an'Andriamanitra fa mahereza daholo mazotoso mahereza daholo ny asan'Andriamanitra tahin'ny daholo. Alléluia tahiny Jesosy Marina Tiana de Andriamanitra manakrepa-saovina ny hamaly fitianao hatrany de Jesosy ombanao amin'izay rehetra ataonao. Alléluia tahiny Jesosy arytsika izy andray ary manaraka ao mbola misy olona hiditra hafa ato Alléluia mama ny fizarana fahatsapana nareo tena marina tena mamy raha tsika piditra olona hafa manaraka andray raha ohatra ary ka efa ao ranabavitsika Ainglina Rodriguez de mena zavatra ny fitenenana na Ainglina Rodriguez inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina ohatra somary ambany dia ambany ny feonao azafady Makasitraka pasitera na mbe fitenenana dia miara-monina avy tanan'i Jesosy amintsika rehetrarehetra dia makasitraka be dia be narimana takota amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be an'androany tena hoe Andriamanitra rehefa omba antsika dia tena hoe omba tia. Dia rehefa misy dingana ho atao dia aleo tsy mandeha alohan'Andriamanitra. Dia faharoa ilay hoe tsy misy amin'ny miaramila na vola no omban'Andriamanitra antsika fa
omba antsika fotsiny Andriamanitra rehefa omba antsika. Dia farany ny lovan'ny lehilahy sy ny vehivavy mahery ao amin'i Jehovah dia ny karama azo nefany tsy miady akory. Dia tena farany hoe rehefa manao zavatra ny ao an'Andriamanitra dia mianzafy foana manao zavatra tsara, ary raha misy zavatra zany atao an'Andriamanitra dia izay foana hoe mila manao zavatra tsara, ary ny fomba an'Andriamanitra tsy azo fisasarana idirana. Dia izay ny tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra dahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao Nampavaingana Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana izay mamy be. Dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombositra tombo fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Nampavaingana Rodriguez apitra olona hafa manaraka indray asika izara fahatsapana. Alleluia, izara fahatsapana manaraka. Karaha ohatra ary efa vonimboninao raha latojo to dia menanao fitenenana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Ie, efa vonimboninao raha latojo anafana amin'ny fizarana fahatsapana. Jesosy daontsika rehetra dia mankasitraka filebeanareo mianadata amin'ny toritena fa nahafinaritra sady nakasika. Ny nahafinaritra na voalohany le fizaon'ny vavolombelona ny zandry Miriam teo miaraka amin'le tantara sy mifandray tsara tamin'le amaziary teo le resaka hoe mizara otrany setiny hoe faty antoka fa rehefa apetraka eo amin'Andriamanitra io dia Andriamanitra manome mihoatra. Alleluia. Dia tena maha-olombelona hoe ho faty antoka ty raha apetraka ty dia sao dia tsy azo tsony, fa nefa Andriamanitra mbola manao mihoatra. Alleluia. Dia izy koa nanajanona ny asany dia ve nefa nomen'Andriamanitra mbola asa tsara sady zay tsy miasa sabaty. Mahafinaritra izany. Tena faharoa nakasika nateo le hoe reto taranaki Efraima reto navelan'Andriamanitra nahazo karama. Alleluia. Fa nefa tsy navelan'ny ady. Tena mahakasika anahy le teny iny moa dia tena anisany mahakasika anahy foana koa le zanako mahafinaritra fa Efraima iny, dia anako malalaka va izy dia mahalala an'Andriamanitra tokoa dia tsy avelany ady, tsy ho lavon'ny sabatra, tsy ho fatin'ny sabatra. Dia le raha iny koa tena mbola tiako be koa le tenin'Andriamanitra anankiray iny le hoe zany nefa dia omena anao amin'ny malalany, tsy avela ny alipandry, tsy avela sahirana, fa nefa mahazo karama mihena an'izay ilainy rehetra. Alleluia. Dia tena vao maina ampitombo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Tany Jesosy tahory. Alleluia, mankasitraka indrindranao raha latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny amaly fitianao mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Misy olona ve nangataka hira teo fa za aloha tsy nahita fa variana ny fantoka tamin'ny famelabelarana. Efa nisy nanolotra hira ve tato? Tsisy nanolotra hira. Inona ary ny hira tokony atao raha tsisy nanolotra hira? Ndao ataontsika ity raha mahafinaritra be ty ary tahaka any nanolotra hira rehefa tsy ndao ty tiana ataontsika voninahitran'Andriamanitra. Aoriana ty ity tsika tonga dia andeha aoriana ty ity tsika tonga dia hivavaka sy hivavaka hamarana ny fotoana. Alleluia. Dia mino finaritra toray ary tsika tsirairay avy dia tahiany Jesosy isika rehetra. Tsy ho verimaina izay zavatra rehetra ataontsika ho an'Andriamanitra fa dia mahay reza isika rehetra. Tahiny tompo taholy ary.
Trazinao tumpo de arasako fona na de tsumamunti na zanyadi de mura matujanawa na tutsumeti avukuzaire chatao de mino famayana na tantina vukunila kare de mino famura misila na msuka chawa Nagintay ka siya sinopo Anasa ko fola Nadit sumangon sinasa niya biyag Denguna matutiyanawa Natutsumiti ang kuzay ritataw Dendino pamayanaw Natampinabak kunilan kare Dendino pamula misilan ng sukajawa Tiuberi mai natungo Nirano masukulat saka Niluan juni kumukani babaka Nitaray na taminaw Dayang juwan Utungan ang tene Ito na bali babaka Iwan tali Fifari nawan Kahita ni famong tingao Tiuberi mai natungo Nirano masukulat saka Niluan juni kumukani babaka Nitaray na taminaw Dayang juwan Utungan ang tene Ito na bali babaka Iwan tali Fifari nawan Kahita ni famong tingao Sumisipideyo Bali tapat kulay kuwayaman nita Nitindo simidera Kani fitiriya tumanasa Kanay kundi marakarena Ingo kufarila ya jamarisa Indayano mani Utunga narasa Tiuberi Niano masukulat sanda Niluan juni kumukani babaka Nitaray na tanong ninaw Dayang juwa Tumbayang sa'yo Tinubali babaka Iwan tali Fifari lawan Kahita ni famong tinaw Tiuberi mai natungo Nirano masukulat saka Niluan juni kumukani babaka Nitaray na taminaw Dayang juwa Tungan ang tene Tinubali babaka Iwan tali Fifari nawan Kahita ni famong tinaw Dayang juwa Tinubali babaka Iwan tali Fifari nawan Kahita ni famong tinaw Fifari nawan Kahita ni famong tinaw Alleluia. Misaotra anao Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany na dia sika tapaka ny fandanana teny am-panomboana dia rehefa nitononona tamin'ny anaranao kosa fa tsy tapaka izany dia tena totosatra amin'ny farany ka dia voninahitra ny eo anao Jesosy misaotra betsaka Jesosy dia misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay voatory teto androany avy amin'ny fanainao masina ny teny fitaovana fotsiny ihany izay rehetrarehetra fa ianao ny tena nampahirana tsirairay avy ametraka ny teny taty ambavanay dia taio ary Jesosy malalo apetraka am-pelantananao Jesosy izany asa izay natao zany androany mba tsy hisy overmaina fa tena hoe aniry
amo avy zato eny tokoa ny teny zay nitoriana jereo zay rehetra tonga teto androany mba mario zay rehetra tonga teto Jesosy androany ary mba tsarovy izy ireo betsaka tamin'ny olona tonga teto androany no nitady valim-bavaka naniry valim-bavaka misy zavatra tiana angatahana taminao mety misy marary mety misy mandalo olana miarika ady sy ny sisa dia mangataka Jesosy androany mba tsinjovy izy ireo tsinjovy amin'ny sandronao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao io Jesosy izy ireo mba ahita fity avy aminao ary dia ianao amaly azy ireo araka ny harebean'ny famindramponao dia misaotra indrindra Jesosy malalo ny tena ny aja nisaotra tsy mivoninahitra aneo anao ary dia piraiky aminao ty alina ty mba ho alina femy fitsarana dia nanjelinao itopo manodidina anay tsirairay avy misaotra Jesosy malalo dia voasy satana fahatramboranao tsy afaka hitsaingana dia litera ray tamin'izay teny midrina teto androany halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ndao mpandrotsika na mafisika someva ivavaka ho an'ny firenena someva anao ny fitenenana sitraka pasterana ny fitenenana iaraka ivavaka atsika ry Jehovah Andriamanitra ray malala toko sabato misaotra anao zay efa tonga teto nandray ny teninao nandray ny filazantsaranao pastera Jesosy malala tsy mahay manova olona fa mitony atsaranao mitony ny filazantsaranao Jesosy malala enganeny fanay masina anondraka ireny teny ireny ho an'ny ampony tsirairay avy anome teny ireny ho an'ny marary mba ho lasa fanafody ame teny ireny ho an'ny biby siketraka mba ho ahely misaotra anao za Jesosy apetraka ampelantananao koa Jesosy malala firenenay Madagasikara omba isanandro ireo Jehovah Andriamanitra ataovy lehilahy lehibe vehivavy mahery ao aminao Jesosy malala tsy miafina aminao Jesosy malala ny Madagasikara anay tsy miafina aminao nomba izy ireo Jesosy malala engane tsy ady amin'ny force izy ireo Jesosy malala tsy ady amin'ny vola izy ireo Jesosy malala fa anao Jesosy malala manomeza rehetra lany eo ampelantanany satria oka atoky anao izy ireo sy ny fony tsirairay avy Jesosy malala fa ianao Jesosy malala ny mianatra ny fiainan'izy ireo oka tsy eterika koa izy ireo na hitodika viana havanana fa iraikitra aminao Jesosy malala mangataka aminao za Jesosy malala kasio isa tokatrano izy ireo Jesosy malala kasio isa tokatrano ireo avanesy namanay Jesosy malala oka mba hiaino teninao izy ireo tsy ho mafiatoka Jesosy malala ataova tahaka ny Efraima izy ireo Jesosy malala meo a Jesosy malala zay rehetra momba izy ireo ampiony tsirairay avy Jesosy malala apetraka ampelantananao izany Jesosy malala amasiny isanandro izy ireo Jesosy malala mba ho tianao mba ho raikitra amin'ny mba ho raikitra aminao ny fony izy ireo Jesosy malala mamindrapo amin'ny tsirairay Jesosy malala ao ny marary Jesosy malala nandopitaly tsy misy fanafody anao ny fanafodin'izy ireo Jesosy malala ao ny mahantra tsy misy nahatokona aza meo a Jesosy malala ny sakafo drasa aza izy ireo apetraka ampelantananao zany rehetra zany Jesosy malala ho an'izy ireo rehetra Jesosy malala izay mangataka fitahina aminao ho tonga amin'ny tsirairay avy izay mangataka fanasitrana ho sitrana tsirairay avy misaotra Tompo Ray Masina tsara indrindra mankasitrika mankatelina ho anao rery any dera sy voninahitra fa ho anay kosa fitahiana fahasoavana fahasambarana fedana-tsaina halleluia amen halleluia mankasitraka indrindra anao mba someva tanaty zavavaka mampe zany dia Jesosy eny amaly fitianao mitombotsy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo misaotra ny ranam-pavimily ako tamin'ny toriteny mampe Jesosy koa amaly fitianao dia mitombo fahasoavana sy ositra hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo misaotra ny Sarina tamin'ny vavaka mampe dia Jesosy koa amaly fitianao dia misaotra nareo rehetra ihany koa izay nizara fahatsapana tsy adiny koa nareo rehetra nanao commentaire tamin'ny teny frantsay izay manampy andreo havantsika namantsika izay tsy mahazo ny teny gasy dia mba fatapatany zavatra niresahana teo rehefa atao anatin'ny commentaire amin'ny teny frantsay izay nataonareo Jesosy amaly fitiantsika sary avy ianareo izay tonga nanatrika teto raha tsy tonga teto moa nareo iza momba iano an'izany fa ny fahatogavanareo koa dia isaorana be deaibe dia Jesosy koa anatetaka izay ny fonareo rehetra ny raha mbola sika andro alany Jesosy ka tahiny Tompo velana soamantsara tsika dia ara-pitso indray tsika amin'ny ora toy izao dia mioneto fa dia tahiny Tompo daholo ary mahereza Tavandriamanitra daholo akira radio point radio 103.5.com afahana eo mihazapeo akira teo misy tokoteny isaky ny atatelo amin'ny 24:70 maraina amin'ny 24:70 akira radio point radio 103.5.com tahiny Jesosy